Efa fantatra kehitriny ny tale général lefitra vaovao eo anivonivondrona star Andimby Andriamatoa Emmanuel de Tailly nisy lanonana nampahafantarina izany tamin'ny fomba ofisialy izay tanteraha. Andriamatoa Francis Ambroise no nanolo an'Andriamatoa Emmanuel de Tailly eo amin'ny toerana filoha tale général lefitra ao anivon'ny vondrona star. Nitotsaina tamin'ny hôtel Carlton Etsenosy Maliala ny lanonam-pamindrampahefana teo amin'ireo mpitantana roa tonta. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nizoran'izany. Tao anatin'ny efa-taona dingana maro tokoa no nilalovan'ny vondrona star teo ambany fitantanan'Andriamatoa Emmanuel de Tailly. Isan'izany nazony star ny hifenitra ISO 9001 noho ny hifanatsarana nisy sy ny fanomezana fahafapo hatrany ireo mpanjifa. Merci enfin au club APM, avec Paul et Blandine, de m'avoir permis de continuer à apprendre et peut-être de transmettre à mon tour. Andehananga ho any Cameroun, Andriamatoa Emmanuel de Tailly hamonjy ny rantsana Castellana ny toerana. Nampiseho fahavononany handray ny toerana vaovao ary nametraka fanambiny anohy ny asa vita. Eny, hitondra ny tsaratsara kokoa aza ny PDG vaovao ny vondrona star Andriamatoa Francis Ambroise. Nilaza nitondra ny traikefany amin'ny fampiroboroboana ny vondrona star Andriamatoa Francis Ambroise. Efa nitana toerana ambony tokoa ny lehilahy tao amin'ny Coca-Cola Bottling tao Luanda, Angola. Tonga namay vonahary ty lanonana famindrampahefana ty avokoa ireo olo manakaja mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta sy avy amin'ny hisehatry ny fahandraranina eto Madagasikara. Hatreto ary ny vaovaontsika toko lasa tomboko vavy mankasitraka frenanao nanaraka izany hatramin'ny farany ao amin'ny rapitsondray ny sampana fampalalamba vao ito amin'ny fitalavitra ma TV manome fotoana ao anao mankasitraka toko lasa tomboko vavy.